araba fiangonana fa androany andro pentekoste 7 dia mankalaza ny nahateranao na tsy ngery-tanàna nahateranao ianao tamin'ny andro pentekoste tokoa niteraka ny fiangonana ary izany andro izany ankalazaina maneranantany satria manomboka eo no manatanteraka ny antom-pisi ny antony nametrahany tompo azy teto amin'izao fotoana izao ny dilo ary ny fiombonany dilo ny fiangonana izany androany krisika anatin'ny pentekoste dia manokana ireto katekomenina fitomenada ireto rehefa avy nampianarina ny fitonoana dia nitezaina mba ho tompona andraikitra amin'ny fiangonana ho pray andraikitra prayas prayen praylana amin'ny Jesosy Kristy ary sika fiangonana manontolo no matsiaro ny fanatantenantsika ko amin'ny alalan'izany androany ihany ko isika no ny pentekoste mankalaza ny fetiny fanahy maso izay mamely manome hery manazava sy mitarika ny lalana izay rehetra mandray amin'ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy ampitombona ao antsika rehetra ny fahasoavana avy amin'ilay miantso antsika ary manakambana antsika ny tena iray vatana iray manana ny Kristy loha sy mpitarigana amen petrosika
Je rappelle au nom anglophone que vous pouvez suivre l'intégralité de ce culte en français sur la première d'or 105.0 sur la bande FM 105.0. Isalam fefatra Nindi fefatra amroapolo sy fadimy amroapolo ary fahatelopolo ka hatramin'ny fadimy amtelopolo no entsika manandratra ny voninahitran'Andriamanitra sy ny alehibeny no ny asany ka mifandimitsika amin'izany. Indreny amarony ny asanao Andriamanitra fa indreny no nanaovanao azy rehetra endrika ny zavatra nataonao ny tany. Ino na sady lehibe no manaraka any misy zava-piainana kely maniraka ny fanahy anao ianao dia ary izy ary manavao-tareny tany ianao. Fa jerenao ny tady dia mioloa, tendrenao ny tendrombohitra dia mivonatsetoka. Mira ho an'i Jehova Isaoranay ianao Andriamanitra, isaoranay ianao fa akaiky ny anaranao. Dia rainay ianao no ny fahalebiazanao izay tsy takaky ny saina,
nefa aseonao sy asanao amin'izao tontolo izao amin'ny fitiavany sy ny fahatsarana. Isaoranay ianao no ny fahendrena tapotroatra, everanao anay olombelona ka naharinao anay tamin'ny fanahy, mba iombonay sy ny panjakana amin'ny zanako nalitokana dia Jesosy Kristy. Isaoranay ianao no sy miasanao mahagaga, izay anamasinanao anay mba ho tonga zanako marina tokoa mitafy ny fahazavana ary rana mamirana sy anasina izao tontolo izao. Misaotra anao izay no fanay maso, omenao onona ao amin'iny, mampitoetra ny teninao ao anaty ary manazava azy sy mampaheny azy ahafahany mandeha feno araka ny sikafonao ka mamokatra amin'ny asa tsara rehetra voninahitra. Misaotra anao izay no ty Pentekosty ity, izay ampatsiarovanao anay indray ny asarobidiny ananana izany fanamason-jany, izay mpamelona anay sady mpamelona ny fiangonana ary mitarika anay ho amin'ny fiangonana miasa ny asanao. Androany ary ny fiangonana dia tianamarika izany amin'ny alalan'izao fanompoky vavahana izao, amin'ny alalan'ny famokanana ireto katekomenina ireto, amin'ny alalan'ny fanateram-bokatra izay entinay maneho ny fankasitrahana anao, ny fanahinao masina izay ankalazainay hoeto nivinay sy ho ao anatinay mba hahatonga izao fankalazana izao ho anitra naman'ny finankasitrahanao ary andraisana fahasoavana. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay sady tompony izao fivoriana masina izao. Amen. Petrika. Ry havana malala, ny fanahy mason'Andriamanitra izay rahany antsika dia sady manifona ho antsika no manadio antsika. Tsy hanadio antsika nefa izy raha tsy tonga manatona azy isika ary mihaiko fa malotra, mihaiko fa mifatotra ary manaiky ho diovin'Andriamanitra ho avaoziny ary ho tarehitra ho amin'ny fahafahana ny zanak'Andriamanitra. Aoka ary anatina ny tompo ampahakely isika, iaiky ny tsy fahatanterantsika, iaikelo ka ary angataka ny famelan-keloko mba andraisitsika amin'ny fahafelona ny fanatrehan'ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy vavatsika. Ry Andriamanitra, ndreto izay manetry teny tonatrehanao, miaiky ny fahantrana sy ny fahotanay. Tsy nanomeanao ny voninahitra tokony anao izahay, fa raha ny voninahitra ho anao tenanay sy ho an'ny olona dia nomenay manakarivo izany. Nandika ny lalanao masina izahay ka ny fisainanay sy ny hevitra ihany ary ny fomba n'izao tontolo izao no narahanay, fa tsy le fitsipika tsara mitondra fiainana izay omenao. Tsy mba nikatsika ny fanjakanao sy ny fahamarianao mihoatran'ny zavatra rehetra izay, fa nifikitra tamin'ny zavatra ny tany sy ny zavatra mandalo, hanika tsy mba hainay ny nanampokarena ho amin'ny fanjakana manak'izay, fa sodoka nizay eo amin'izao tontolo izao izay. Tsy tianay tahaky ny tiavanao anay izay, ary tsy tia ny namanay tahaky ny tenanay araky ny fitsipika ao. Rendrika eto anatin'ny fankafanazy ka ny fahotana izay tokony ankalainay nanjary narana nankamaminay ary dia nataonay teo masonao miaraka ny fitsipika. Rainay efa tanao aminao izay mamelay io izay ao afahotana sasao izay ao afakely ary avao zao fanahinay ao fanahinao. Ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao famonjenay
ny fahamarinana tsy mba olona izy ka andaika zay manampinao izy tsy mba olafo mihitsy ary na dia manda azy izy kosa tsy mandana satria tsy mahazo mandany tena izy fa mpamonjy manaraka ho anao izay manampina azy marina miaiky ny fahotanao mitoraka aminy miandrandra fanafana sy fanavaozana ny fanadiovana raisoko patikiny ny teny anambaran'ny tompo fa tsy miova ny fitiavany anao tsy miova amin'ny fanekeny aminao izy ary mila ny anasoanao ny tadiavana dia namelany lebrao mitsangana sika mandrezana hoy ny tompo aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ary zaho dia zaho ary tsy misy mpamonjy fa tsy zaho nefa nilaza sy namonjy ary nanapary ary tsy misy afaka ao aminareo dia nareo ny vavoloeto ary zaho no Andriamanitra koko velany eto no ny anaran'ny masina aleluia midy raha an'Andriamanitra. Efa no afahany tompo ianao ary no afahany mba hivelona sy hiaina ny fifaliana maharitra mandrafizay zao ny lalana zao ntsika mizota amin'izany lalana fiainana zany zay ambara amin'ny teniny mandrafitsika fefa nantsoinao amin'ny fahafahana ianareo lalana kanefa aoka tsy mety nareo anaraka ny nosy zany fahafahana izany fa mifanoto amin'ny fitiavana fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana fifaliana fiadana faharoa famoramana fanaovan-tsoa fahamarina fahalemepana fahaolona tsy misy lalàna manolotra izany. Alleluia.
rehefa mamela eloko antsika ny tompony ny fahasoavany izao kosi dia mizara ny teny ilay teny manrak'izay fitsikym-piainana izay mitarika antsika ho amin'ny fahamasinana eo ny fiainantsika ety an-tany ary mitarika antsika kosahatarana koa ny fiainana manrak'izay izay tarianantsika isanandro. Ataontsika ny resaka voatongo mialoha ny sotsika androany. Tompo, efa nomenao tamin'ny alalan'ny tsiromandry ny fanahy, ny teny izay mahasoa anay, ampianatra, andresy lavitra, anitsy dia diso, hitaiza amin'ny fahamanina, mba hahatonga ny olonao ho vonina tsara ny asa tsara. Arak'izany tsy efa ny sain'ny olombelona, ny hamahavasy amantatra, ny tsy ambarately, ny fiainana izay atoro ny teninao. Mangataka aminao ary zay, ny fanahinao masina hanazananay, avy fanahy, avy hitarika. Amen. Ny teny voalahatra eo amin'ny fankalazantsika sy fandraisantsika koa torolala amin'izao andro pentekosty izao dia arak'izay hita ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 20. Asan'ny apôstôly faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 20. Korintianina voalohany toko faha 12 ny andininy fahatelo ka hatramin'ny faha 17. Korintianina voalohany toko faha 12 andininy fahatelo ka hatramin'ny faha 17. Ary farany ny filazantsara amin'izao ny toko faha 20 ka ny andininy faha 20 ka hatramin'ny faha 17. Jaona toko faha 20 ny andininy faha 20 ka hatramin'ny faha 17. Dia vakitsika misesy arak'izany asan'ny apôstôly toko faha 1. Ary no tonga ny amin'ny pentekosta teo ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy zao tonga tampoka avy tany an-danitra tondroka mahery fofo ka nanenika hatramin'ny vonana. Ary nisy lehilahy maro nitarena afo sy taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy fiteny fanahy masony izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny mampitenena ny fanahy masony azy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tamin'ny Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany tany. Ary nonireza ny
zany dia niambony olona maro averehitra fa samy nariazy ny teny tamin'ny fiteny avy izy rehetra. Talandrona sady gavy izy rehetra ka nanao hoe indreo tsy galalianina va ireo rehetra amin'ny teny ireo ka ahoana no resatsika amin'ny fitenitsika avy izay naamentsika dia partianina sy medianina sy elamita ary ponina ny Mesopotami sy Jodis, Kapadoki sy Ponto sy Asia sy Frigia sy Pamfilia sy Egypta sy ny tany Liby izay manodidina ny toerana ary vahiny avy any Roma na Jiosy na Proselita, Kretana sy Araba ka ahoana no resatsika ireo ny tena ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Korintianina voalohany faharoa ambin'ny folo manomboka ny andin'ny fahatelo. Koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona amitenen'ny fanan'Andriamanitra da manao hoe voaozona Jesosy ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazaraino samy hafa ny fanomezam-pahasoava nefa ny fanahy dia iray ihany ary zarazaraino samy hafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany ary zarazaraino samy hafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampitsoana ny fanahy hahasoa. Ny anankiray nomena ny fanahy teny fahendrena ary ny anankiray teny fahalalà ary izany fanahy izany ihany ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy iray izany ihany ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana eto masina amin'izany fanahy iray izany ihany ary ny anankiray manao fahagagana ary ny anankiray maminany ary ny anankiray mahafantatra fanahy samihafa ary ny anankiray miteny amin'ny teny samihafa tsy fantatra ary ny anankiray miteny fiteny tsy fantatra. Rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany zarazaraina ho azy rehetra avy araka ny fanampony fa tahaka ny tena iray ihany anefa maro ny momba ny tena ary rehetra ireo momba ny tena ireo na dia maro azy dia tena iray ihany dia tahaka izany Kristy fa fanahy iray ihany no mampatisantsika rehetra ny tena iray na Jiosy na Jerikisy na Lera na Jenjera ary sika rehetra efa nampisoina ny fanahy iray. Mialoana makina ny filazantsara ataontsika eo mpitsanganana ny razana.
na iarahantsika manonona ny fankekepinoana isy any na nisy mpampianao. Isika minan'Andriamanitra iray miasa ao amin'ino ny fanahy masina, izao ny fahamarinana ambalanay any hitsakotsakontsika amin'izao fankalazana ny pentekostra tsika mifotoa. Miasa ao amin'ino ny fanahy masina. Ny ray zay loharan'ny zavatra rehetra dia ary zany fitiavana izany zay tahoana niombonany tamin'ny zavatra sy ny fanahy masina no nahatonga azy nahary izao fitiavana nanosika an'Andriamanitra nahary fa izany fitiavan'Andriamanitra izany ary ny finiavany izany amin'ity no maha-izy azy no nahatonga azy haniraka izany hamonjy antsika, hamonjy ny olombelona izay natao mandaka ny zavaboary ary amin'ny alalan'ny olombelona ny zavaboary ka hatonga antsika izay no ariana ho zanan'Andriamanitra mba ho tonga any amin'ny tanjona izay kendrena ho isika hoe tonga à destination. Fa manahoana tokoa raha tsy tonga any amin'izay tokony aleha na mandeha fiarakodia isika na mandeha fiaramanidina isika na mandeha fiaran-dalamby isika na mandeha an-tongotra isika na mampiasa na inona na inona isika mandeha ho amin'ny toerana anankiray kanefa tsy tonga amin'izany fa be tsaroko ny namana anankiray nandeha hanao vakansa ary dia lasa mandeha any Madagasikara zany nanao kilometra maro. Rehefa tonga tany amin'ny toerana anaovana vakansy izy voatsaroana fa adininy eny an-trano ny fanalahivin'ilay toerana adiny nanahoana any efa nandeha lana efa adiny dimy adiny eny ohatran'izany no nanaovana 200 na 300 kilometra mihitsy. Tsy tonga tamin'izay mikendre ny lasa ao tonga amin'ny toerana anankiray afaka iriary mahazo fialan-tsasatra ary miloza zay ty niady mivady rehefa niady mivady dia nody ary nononody
dia tsy miverina intsony satria ny fanahitan-tao tantara-marina resaka vitakeo ao amin'ny baiboly ny atao hoe manonta ny heviny tsy mahatrata ny fando tsy tonga rehetra tokony alera isolalana very mahazo tombony be lehibe sika zao manana GPS hanika na dia madiso lalana aza dia fotony GPS haiko ny GPS toka io mety manonta fa Andriamanitra mahalala ny lalana nytonganitsika ka dia ny rano ny GPS tsara dia ny fanahy masina io fanahy masina io izay nirahana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia nirahana rehetra mba hatonga ny famonjenantsika tao amin'ny Jesosy Kristy nahatonga ny fahazavana izay mety tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy nahatonga ilay fiainana be lehibe nomenantsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mahatonga ny fahasoavana izay mitobaka omen'Andriamanitra menankoa ho an'ny zanak'olombelona izay tiana tamin'ny farany ka nanolona ny famonen'ny zany ho azy mba hahatonga izany asa rehetra zany tsy horaraka azy mba hahatonga antsika hiverimaina ka tsy hahatratra izay antony misy itsika na izay tokony hisy atsika araka ny planan'Andriamanitra mba hahatonga izany tsy mahatomomboka ny rany ny fanahy masina ny rany ary izao no mampiavaka ny fanahy masina itsy mba GPS mila fidiko io GPS mise à jour tsy mila andavana GPS pérenne daolo misy travaux na vilindray laranatsy ny sens unique atatsy na vita daolo za fa io lalana io tsy arabe tsy tolozy akoa fa io lalana io lalana fiainana manana zany lalana izany tia Andriamanitra mba hahatonga atsika tsy midiso ny tanjona tsy handeha anatin'ny ota mankela si zany ditany péché ary dia nomeny ny fanahy masina nomeny tamin'ny alalan'i Jesosy rehefa miresaka azy ny soratra masina indrindra ny boky miasan'ny apôstôly dia milaza izy misy lera karenafo seho taminy dia mipetraka tamin'izy rehetra ka dia samy fiten'ny fanahy masina dia miteny tamin'ny teny maro samihafa araka ny tenen'ny fanahy masina hitantsika ao anatin'izany fa ity fanahy masina ity dia manana fomba fiasa manana fomba fidirana ao amintsika manana fomba izay entiny mitoetra sy mitaritsika miseho amin'ny fomba hoana moa misehoana ny fanahy masina ny fanahy masina dia maneho ny fanatriana Andriamanitra maneho ny fanatrian'i Kristy ka na aiza na aiza nanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ary anomezany ny toerana ho an'ny Kristy dia tonga miseho koa ny fanahy masina ary zany fanahy masina izany no manome hery ny tenin'Andriamanitra zany fanahy masina izany no mampitatra ny tenin'Andriamanitra ao amintsika mahatonga izany teny izany ny teny mamy fa tsy teny mangina mahatonga izany teny izany ny teny mazava fa tsy teny maiza mahatonga izany teny izany mitondra fiainana fa tsy miapana ary rehefa miseho dia mipetraka tao isan'ny lala anjara zaratsara ho antsika ho an'ny olo ny fanahy masina toy ny fanomezana sarobidy trésor ary mampiavaka ny trésor tsy trésor iadivana any lafaka any dia miaky trésor
famoa fa samy manana ny azy aby. Ilazany ilay mpanoratra frantsay malaza Victor Hugo milaza hoe chacun a sa part et tous l'ont tout entier. Samy manana ny anjarany aby ny anjarany zany refa tsara ny Andriamanitra. Tsy mba mitany tsisy diso anjara. Ary zany fanahy masony zany mipetraka ao amintsika dia miasa. Eto amin'ny miasan'ny apôstôly faharoa izy milaza teny ireo teny. Ary Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra velona tokanofo. Inona ny dikany hoe teny tokanofo? Ny teny tokanofo dia teny izay tsy amin'ny alalan'ny vava intsony, tsy amin'ny alalan'ny feo intsony, no andrenesana azy, na andraisana azy, na isehoana, fa amin'ny alalan'ny teny. Ny tany, ny maso, ny vava, ny sofy, ny tongotra, ny tena manitro, io manjary teny. Manambara an'Andriamanitra, manambara ny fahalebiazany, maneho ny fahatsara. Ary zany tsy tsoratsy hoinona ny vava olombelona. Ary ny teny malagasy manankarena amin'izany. Vava olombelona. Mampahazatra-tsika dia io vava io teny. Dia manefery fa ny vavolombelona tsy miteny fotsiny. Fa ny vavolombelona dia izy tena mihitsy ny olombelona ny lasa vava. Reheto indray ny tany, ny maso, ny sofy, ny tongotra, ny vata, irehetrarehetra io manjary vava ny teny. Ity tany ity mety miteny loza. Ngamba najainako raha mety tany. Miteny le tany. Miteny hoe tsy tiako ianao. Maso. Fa io tanana io zany azo fampiasana. Ary ny tsara indrindra ampiasana ny tanana ny tsofandrano. Ny tsara indrindra ampiasana ny tanana maro be ho an'ny mpifankatia, mifandray tanana, mifanafy, mifamihana. Ny vava-tena lasa. Vava-tena. Fanteny. Vavolombelon'ilay vavolombelon'ilay efa miasa hatramin'ny voalohany ka mandrak'andro azy. Dia ny raisy ny zany ary ny fanahy. Vavolombelon'i Kristy. Ianareo ny vavolombelona. Hanika rehefa mitsangana tamin'ny maso Jesosy Kristy, tonga namasiny mpianatra tamin'ny alahady ariva. Ny arivan'ny andro voalohany amin'ny herinandro, ny maso soaro. Dia tonga fiadanana manareo. Fomba fampiarabana tongotsy zany. Ary dia angazy izy hoe tahaka namorano ray ahy no anorahaka. Inona ny asan'ny kristianina izay nandray ny vokatry ny fahafatesan'ny Kristy sy ny fitsanganana ny maty? Inona? Ho vavolombelon'i Kristy. Fa Jesosy ilay iray na vavolombelon'ny iray. Dia hoy izy ao amin'ny filazantsara amin'izao, izay nahita ahy dia vavolombelon'ny iray. Ary efa lasy ianareo indray ny vavolombelona, ianareo indray ny rako amin'ny akondono izao. Aminona? Mitondra fiainana. Izara fiainana. Izara fifaliana sy fiadanana. Ary na miteny aza, izara teny mamy. Aoka ny teninareo, teny mamy sira. Ho fantatrareo izay havanana na dia izay miteny ratsy ianareo, fantatrareo izay havanana. Satria ny fanahy masina nanomezana. Nanomezana ny Jesosy Kristy. Ka ilay nanomboazy azy amin'ny teny ray namelany teny Jesosy. Zany ny mahatonga misokatra maso. Maneraka tsy teo amin'izao tontolo izao, na dia tsy tia. Ary mankala ny mazava ny rano fahatavana amin'izao tontolo izao. Ka dia menitsika ny fanahy. Raha parenthèse kely aho. Ny fanahy masina zany izay raisitsika
no any ahafahantsika miasa ny asan'andriamanitra mijobo vavolombelona. Raha misy olona tsy manana ny fanahy masina ka mijobo vavolombelona Kristy dia vavolombelona manday. Satria tsy araka ny Kristy, tsy araka ny Kristy marina no ilazana. Hanika ambara fanahy raha misy tsy manana ny fanahy masina dia tsy azo tsy any Kristy. Sarobidy zany ny fanahy masina. Ary eto indrindra no mampitandrina ihany. Misy extrême roa zay tsy maintsy tandeha. Ny anankiray dia ny manamavo ny fanahy masina, mandalo ny fanahy masina, tsy mikatsaka ny fanahy masina, ary indraindray dia mamono ny fanahy na mampalahelo ny fanahy masina amin'ny fandala, amin'ny alalany tsy fandraisana amin'ny Jesosy Kristy, amin'ny alalany tsy fiainana amin'ny Jesosy. Noho izany zava-dehibe amintsika ary tokony katsahina indrindra, tokony irilana indrindra izany hoe mandray ny fanahy masina, hipetraha ny fanahy masina, ateny fatandremana tena zay hevi-diso ihany izay azo na mitsika raha vavintsika amin'ny fiangonana hafa. Zay mihevitra fa mihany fomba andraisana ny fanahy masina sy sehoany ny fanahy masina dia ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Izany tokoa miseho tamin'ny asan'ny apôstôly tokofaharoa tamin'izany andro zany ny andro Pentekoste. Izany tokoa miseho fisehoana izany événement fa tsy fampianarana tsy doctrine. Tsy raisitsika indraika ritina arak'izay tena raisan'andro ary mahatsapy izany mihitsy Paoly satria mikorotana ny fiangonana doctrine mikorotana. Ary dia nandefa ny taratasy ampilamina ny fiangonana fa ny antsika tsy Andriamanitra ny fipetrahana fa Andriamanitra ny fiadana, Andriamanitra ny fiangonana. Ka dia nampianarana koa nazavainy Paoly fa ny fomba fisehoan'ny fanahy masina dia amin'ny fomba maro isan-karazany satria manana fahafahana izany fanahy masina. Hanika ny fomba iasany sehoany ao amin'ny anankiray dia amin'ny alalan'ny teny fahendrena, amin'ny anankiray amin'ny fahalalana, amin'ny anankiray finoana, amin'ny anankiray fahaizana masina, amin'ny anankiray manafavaka etsetsetsetsy ary zay ary ny anankiray amin'ny teny tsy fantatra. Manome ohatra Paoly ao laza ao amin'ny Roma ao amin'ny Korintiana voalohany faharoa manitsy indrindra tandremo zao ny fiangonana ka lasa fiangonana monstre. Inona teo fiangonana monstre? Ny fiangonana monstre dia tahaka ny olona anankiray ka maso daholo ny tena na sofina daholo sofina tsisy hitanao fa sofina na tanana fotsiny zany no monstre. Ary zany no anoarany koa ny fiangonana zay azo lazaina hoe ny fanomezam-pahasoavana iray ihany no misy amin'izy rehetra ary zay ihany no mazorony ny fiangonana koa. Fa ny fanomezam-pahasoavana samihafa zay antsoinantsika dia fanomezam-pahasoavana voalohany miasa amin'ny olona rehetra ary fampisehoana ny fanahy mahasoa zany. Zay ny faharoa samihafa izy saingy mifameno. Ka raha misy mahay miteny amin'ny teny tsy fantatra dia misy koa mahay mandraikateny. Ary koa dia eo ampitatika izany mihitsy ary ny fahatelo tsy azo reharehana ny fanomezam-pahasoavana fa mahafanomezam-pahasoavana azy dia nomena ny tsy mendrika. Zay ny teny plasy donc non mendrika. Ary teo anatin'izany korotana ny fiangonana tany Korinto ary amin'izao fotoana izao dia ndraindray misy korotana satria nahoana misy ny mampiaraka fa raha tsy niteniteny tsy fantatra ianao dia tsy nandraka fanahy masina, tsy vita batisana fanahy masina.
Tena marina ihany fa ny fiangonana dia manao batisa amin'ny rano. Ny olombelona izay misoteran'ny fiangonana dia manao batisa amin'ny rano ihany. Fa ny any manao batisa amin'ny fanahy maso dia tsy misy afa-tsy mitovy ary mitovy ihany. Amin'ny fomba ny tsy hita maso no manome izao izy manapatera izany amin'ny tsirairay. Tsy misy hoe vita batisa amin'ny fanahy maso fitatsy ihany. Asan'Andriamanitra asany amin'ny fanahy ny batisa ny fanahy maso. Izay ampianarana ny fanahy maso. Ao antsika ka mahatonga ny fanomezam-maso azo afaka miasa hahasoa ny rehetra. Noho izany ny fanomezam-maso azo nentina miavonavona foa dia tsara tan'Andriamanitra. Fa ny olona nazo fanomezam-maso azo araka ny fanahy mahay manisy teny ary mahay mamavona ny fanomezam-maso azo. Idiny eo fa Jesosy nanany fanomezam-maso. Fandray iverena antsika ny fanahy maso izany no ahafahantsika miasa sy manatanteraka ny baikon'Andriamanitra sy ny sitrapon'ny antsika eto amin'izao tontolo izao. Noho izany ka tsaina mafy izany fanahy maso. Ary ahoana no andraisantsika ny fanahy maso amin'ny fanekentsika andraikan'i Jesosy. Amin'ny fanekentsika amin'ny tena ho an'i Kristy. Amin'ny azonantsika manana fizina fizina izay ny fiainako izaho manontolo miandro manontolo dia amin'ny Kristy satria efa maty ho azy ka tsy velona ho an'ny tena fa maty ho an'izay tsy mivelona ho an'ny tena intsony velona fa maty fa velona ho an'izay efa maty namonjy azy Jesosy Kristy. Ary zany mihevitra fanompantenanareo izao izay fanamafisana ny tamin'ny batisa. Ny ray aman-dreninareo nanamafy teo alohan'ny fiangonana fa ny azo manontolo atombo any ka ny zanany tsy zanaka eny fotsiny tsy zanany intsony fa zanaka Andriamanitra hotezainareo ny filoazamaso ary ale ao amin'ny fanekeny Kristy. Androany ianareo manamafy ary manamafy zany ianareo androany tsy batisa vaovao zany. Fa kosa fiantanana vaovao dia ilay isehonareo lehibe eo anareny Kristy ka azo ny fiangonana Kristy satria mpikambana mamba fomba voazazy sy saina ny dia zao mahombebenareo zao dia metrahany fisana aminareo fa afaka mijoro vavolombe na miteny na miasa na mitoetra dia na amin'ny fisainana vavolombelon'ny Kristy. Fa raha misy olona amin'ny Kristy manana ny sain'ny Kristy ary zao no ambaliny koa izay manana ny sain'ny Kristy. Ary satria efa mampisonja amin'ny fanahy izany isika dia tanina isika mba ho vonina tsara ao izany fiantsonjany ko amin'izany azy. Inona kely lavaka mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra fa izao tsy haiko tsy hainao ny manao sitrapon'Andriamanitra. Tsy haiko ary tsy hainao ny manao sitrapon'Andriamanitra. Fa ny fanahy masina miasa ao aminao ihany no ahafahanao manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Zany no nahavonantena ahafahanam-po re zany. Raha mbola misy faty zany faty mihindrana ny Victor Hugo ny poeta anankiray ihany tsy taroako Victor Hugo raha tsy diso aho izay nahaka ny fanekeny Petera hoe s'il ne reste que 10 je serai le 10e et s'il n'en reste 4 je serai celui-là. Kanto inona ny seo tsy naneny teny tsy nanena akory ko nandahiny teny tsy ahafanao am-po tsy ahafanao am-po ahafahantsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra manatanteraka ilay fanekena tsara io amin'ny olombelona rehetra dia miaina ny fiainana manak'izay ao anatin'ny fahasambarana sy ny fikaelana ary ny fifainana tsy manatanteraka tsy ao anatiny afanao fa ao menantsika nanomboka tamin'ny Pentekosta ny fanahy masina.
raisy Jesosy ary velona ary aza manana ny fanaozao miovany fanavaozana amatarana re inona ny tsara inona no fasitana inona no marina ny marina manoko zao satria Kristy ny tompo ny safidy ny marina dia izay marina ny Kristy inona ny tsara dia izay tsara inona no fasitana dia izay akasitana zany fiainanao avao miaraka amin'ny Jesosy fiainanao avao zany misy no mandio loza ary misy fiainana fiainana miaraka amin'ny fiainana raha misy olonao lasa ny zavatra taloha zao fa vaovao lasa ny zay nandehananao tamin'ny fisainana maha-olombelona fotsiny amin'ny fitokisana fomban'izao tontolo izao fa izao kosa misy lalavaovao hevin'ny tompo hitantanana azy hitantanana lana miaraka amin'ny Jesosy Kristy ary ny fanahy masina miasa korantsika ny mampahenitsika azo tsika manokana zany le bataky le tompo le fanahy masina ambany filazantsara n'izao le pampahely le piara le mpanazara le mpitaridary ary indrindraindrindra batateraka mizava raisy Jesosy ary ivelominy fanahy raisy aminareo ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy fitiavana mananay amin'ny resaka fanahy ampiorina anareo amin'ny fahamarina ahatonga anareo mandeha araka ny fanahy ary ahatonga anareo mandeha ary ny filazantsara ny Kristy ny filazantsara izay mitondra ho amin'ny fiainana ary mitondra ho amin'ny fiainana manana mahatoky le ny antso anareo izy atanteraka zany ho an'izay mahatoky azy fa ny fitotranana manana amen.
tonga amin'ny fotoana napitatsika anatanterantsika miasa ny tompo tamin'ny fiangonana isika ny fanaovam-batisa sy ny fanokanana reto. J'aimerais rappeler notre manière de faire ici que pendant cette cérémonie, l'Église a déjà nommé 2 personnes pour prendre les photos. Donc s'il y en a parmi la famille qui veulent prendre des clichés, je vous demande de rester sur place. Mais les clichés seront à votre disposition. Une fois que c'est fini, vous pouvez contacter les membres des diacres, sinon le département communication de l'Église qui donneront ces clichés à votre Église. Merci de respecter cet arrangement. Ataontsika indrindra fa enina ny kapolo sy efajato dia mangataka la catéchomène mba hitso tsangana. Je vous demande de catéchomène ataontsika indrindra. Ianao ny teny soratra masina izay mampahery nareo ary entin'ny fiangonana manatanteraka izao fanokanana izao. Hoy ny tompo, zaho mpiamby tsara manotra ny aina montiny olo. Raha misy olona ka manaka aoka izy amin'ny teniny sy tona ny azo fijaliana ka manaka. Fa na iza tamontsy ny aina dia avery azy. Fa na iza no avery ny aina ny aina dia azo zany. Filomoso azo amin'olona raha mahazo tokoa izao kanefa very ny aina ary inona no meny filotakalo ny aina. Fa na iza mamosina folo raiky zay amin'ny dia izy ny raha mahampy sy anabavika reny ary amin'izany nazovo nanaiky ahy eo anatreny eo dia nkepy kosa izy eo anatreny raiky zay amin'ny fa nazovo mandaa eo anatreny eo dia ho lafo kosa izy eo anatreny raiky zany. Ankehitriny ary zay dia mangataka anareo riavana malala mba hamaky ny fanekena ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra teo azy. Katana je vous demande de répondre d'une vive voix. Ianareo fa minon'Andriamanitra paharentsika sady naintsika any an-tany zay tiantsika ka nanome Jesosy Kristy izany lahy tokana zay maty sy nitsangana tamin'ny maty ny famonjenantsika. Mino an Jesosy Kristy izany zay manome famelan-kelika sy fiainana manatrizay ho an'ny mpamonta rehetra mibe ka manaiky azo tompo sy mpamonjy va ianareo. Moa ianareo fa manaiky manompo tenanareo ny
fanekeny batisa izay andraisanareo fanomezana fanahy masina mba hizoranareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina ka ho tian'Andriamanitra sy akaton'ny sitrapony ary ahatsiaro fa mivavaka sy ny famakiana ny baiboly ary ny famonjena fanompoavavahana sy ny fanamasina sy ny fanasana masina no adia sady tombotsoan'ny miny. Zao ary nareo dia mivavaka izay entinareo mangataka ny fitahian'ny tompo amin'izao fanokanana anareo zao katana tena. Vous avez accepté de suivre Jésus. Vous l'avez accepté pour qu'il vive dans votre cœur. Et vous avez accepté de recevoir sa sanctification pour que sa parole et la prière quotidienne, tous les jours, dans tous les instants de la vie, soient votre force, votre puissance. Vous êtes une créature nouvelle en Jésus-Christ, pour le suivre, pour le glorifier, aujourd'hui et pour toujours. Il est fidèle. Soyez fidèles, le Saint-Esprit vous aime. Aukari, andus on fanavara pe bimasu. Fununare, sun fanikena le mutumbu, aten zoba ubela, izao yana. Ramanatse ambo mavaka. Zaho manabatisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Andriamanitra Pahariny ahatanteraka ny olombavao amin'i Jesosy Kristy. Le matoky amin'ny fanekenany hiazo ny fanekeny aminao ary hanampy anao mba azo mizanaka amin'ny farany ka handovanao ny lovana anankiray ao amin'ny Kristy. Nous en fanekena nataonao teo zany Ramanatseny andro ravaka. Dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasanay ianao andray ny fanasany toko miaraka aminay. Ary Andriamanitra Ray tsy toko izay niantso anao miala taminay sy nao amin'ny fahazavana mahagaga no hatanteraka sy hampiorina ary mitondranao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanjaka famombanao ny Tompo. Andria manalina na Andria mampianina na alifamezatsy. Abu Jehovah tamin'ny Abraham, mandehana miala amin'ny taninao sy ny avanao ary nitranonao mankany amin'ny tany izay niatsevanao. Dia atombanao firenena lehibe sady hitahinao lehibe ny anaranao. Amin'ny fitahiana tokoa ianao.
noho izany fanekenana ataonao izany andre mampianana naty dia amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ny fanay masina mitsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny teny Kristy ka nasana ianao andray fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra raitsy to izay niantso no miala taminay no amin'ny fahazavany magaga no atanteraka sy nipirina ary ampitoetranao. Amen. Itsangana ary mahereza sy mahatanjaka famonjana. Andrianjatovo Antony. Confie-toi en l'Éternel de ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Noho izany fanekenana ataonao teo izany Andrianjatovo Antony dia amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary fanay masina mitsofanay rano sy andraisana ianao sy momba ny teny Kristy ka nasana ianao andray fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra raitsy to izay niantso no niala taminay izy nao amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka sy nipirina ary ampitoetranao. Amen. Sangana ary maherezy sy mahatanjaka famombana ny tompo. Rajobelona Fabian. Jésus leur parla dans le mot et dit: Moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne quittera point les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Rajobelona Fabian. Noho izany fanekenana ataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary fanay masina mitsofanay rano sy andraisana ianao sy momba ny teny Kristy ka nasana ianao amin'ireny fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra raitsy to izay niantso no niala taminay izy nao amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka sy nipirina ary ampitoetranao. Amen. Itsangana ary mahereza sy mahatanjaka famombana ny tompo. Rajobelona Livy. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Je te louerai parmi les peuples, et je te chanterai parmi les nations. Noho izany fanekenana ataonao teo izany Rajobelona Livy dia amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary ny fanay masina mitsofanay rano sy andraisana ianao sy momba ny teny Kristy ka nasana ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra raitsy to izay niantso no niala taminay izy nao amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka sy nipirina ary ampitoetranao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanjaka famombana ny tompo. Rakotoardiana Kevin. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Rakotoardiana Kevin noho izany fanekenana ataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary ny fanay masina mitsofanay rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny teny Kristy ka andraisana ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra raitsy to izay niantso no niala taminay izy nao amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka sy nipirina ary ampitoetranao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanjaka famombana ny tompo. Samuel Nadzai. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ny fanekena izay fanataonao teo raha Samuel Nadzai dia amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary ny fanay masina mitsofanay rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny teny Kristy anasana ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay ary Andriamanitra raitsy to izay niantso no niala taminay ho amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka sy nipirina ary ampitoetranao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanjaka famombana ny tompo.
aoka iara-mitsanga isika ivava. Misaonanao zay tompony ny fotoana nomeno iainana ity, ka andraisanay reto namanay reto, mpiombonafoka ho amin'ny fanatanterahana ny asanao napetraka ao teo amin'ny fiangonana ary napetraka ao teo amin'ny isam-batanana. Mangataka aminao zay Jesosy Kristy tomponay, ny fanahinao masina apetraka ao amin'ny tsinanay azy amin'reto namanay reto. Andraisany ny zava-tsara avy aminao, ny anjara fanompoana, ny anjara fitsofoka vavin'oleny ary ny fandraisany anjara amin'ny asanao. Tompo tsara iny amasiny reny. Ampio reny manakariva ahatanterahany ny fanekena izay nataony teto androany. Ianao ilay niasa ny fahasoavana amin'ny zavatra rehetra, manaiky tompon'antoka sy voalohany eo amin'izay anatanteranao ny fampiraisanao aminay dia mangataka indrindro zay. Toany ny fananao tokoa, azavao amin'ny teninao masina ary meo zo tokoa faharetana finiavana mba hahatongazo vavin'olombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesana menao azy isafitonany fiaina meny teo amin'ny mahatoky. Dia tahiako ny fiangonana mba hanaiky handray azy reto ary anaiky hiara-miasa amin'izy reto, anaiky anjara fanomezam-pahasoava eto manompo amin'ny fiangonana ary indrindra hanome azy reto izay rehetra ilaina azo mitombo amin'ny finoana sy ny fahanananao Jesosy Kristy hany tompo sy amin'ny mpampitinay. Dia amin'ny anaranao hoe ray zanak'ato fanahy masina lay Andriamanitra miafina indrindra kanefa Andriamanitra manaiky toetinay Emmanuel nongatana izany vavaka izany. Saotra tompo. Amen. Ry mpanay fanasany tompo vaovao, mahereza amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny fahereza dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Petraka ny fiangonana. Zao rehefa katikomenay reto mariky ny fanoratenany dia anao hira mitsika ary mangataka ny hira mba anomanazy ireo amin'izany.
prière pour les confirmer. C'est la première fois où l'on donnera un nom à une promotion. Nous avons choisi Espérance, car ce mot représente l'espoir chrétien qui est en nous. C'est alors, au nom de la promotion Espérance, que je remercie très chaleureusement le pasteur et l'Église pour cette année de catéchisme. Et nous incitons vivement tout croyant non confirmé à suivre le même chemin que nous. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Psaume chapitre 31, verset 24. Arabisan, des Pharisais, yani Espérance, manufacture mesa, wanafekuna, ordinateur à sa mission, à Louisa-Nani, Fabiana, et à Saint-Pierre. Juste un mot parce que on s'est déjà beaucoup parlé pendant toute cette année. Et j'ai la joie de le dire à l'Assemblée, même si je ne sais pas souvent, mais cette promotion est vraiment une promotion d'espérance. C'est vrai que c'est depuis cette année qu'on a choisi de baptiser en fait chaque promotion. Et c'est vrai aussi qu'il y avait d'autres promotions qui étaient satisfaisantes. Mais vous m'avez aussi satisfait, moi-même, et Yves Alberson qui a travaillé avec moi et qui n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il est pris ailleurs, qui est cool chez nous aussi, ancien. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre... Comment dire ça? Je vais en malgache, je vais le dire en français. Votre attention, votre intérêt. Et c'est quelque chose qui réconforte beaucoup un formateur quand il voit que ceux qui sont en face de lui sont vraiment intéressés et participent activement à la formation et aussi aux échanges. Merci, ce que je vous souhaite aujourd'hui, je vous dis bonne route, mais c'est le chemin de la vie que vous avez choisi. Bon chemin, bonne route, que le Seigneur soit toujours avec vous, vous bénisse et que l'Esprit Saint vous guide tous les jours de votre vie. Et merci encore pour tout. Et c'est le président qui va prendre la parole aussi par rapport à vos remerciements et par rapport au cadeau. Il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui et gloire à Dieu pour ça. C'est vraiment en train de voir les témoins du Seigneur affirmer, confirmer leur foi devant l'Assemblée. Et toute l'Église vous félicite pour ça. Et persévérer, parce que bien sûr ce n'est que le début, mais il y a encore beaucoup de belles aventures avec le Seigneur qui vous attend. Et l'Église, sachez, est toujours là, sera toujours là pour vous accompagner. Et que tout ce qu'on va faire ensemble à partir de maintenant soit pour la gloire de Dieu. Et personnellement, merci beaucoup pour ce cadeau précieux, un ordinateur que le pasteur va prendre le soin d'utiliser, entre autres, mais nous aussi. Merci beaucoup. Vous avez pensé aux bonnes œuvres de l'Église et c'est un grand témoignage. Un grand merci, on va applaudir pour ça. Et enfin, je voudrais quand même signaler, vous
vous informer qu'aujourd'hui, vous voyez des bouquets de fleurs qui sont très très originales. Et sachez que, c'est avec beaucoup d'humilité que je le dis, mais c'est un membre des confirmés aujourd'hui de la génération Espérance, qui a donné son talent. Ça a duré, je crois, 1 heure, c'est ça, Mac, pour installer à partir de midi aujourd'hui. Et c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Ces bouquets sont très jolis. J'en offre quelques-uns à ma femme des fois. Mais là, ils sont très très beaux. Et merci beaucoup. Ça prouve que cette équipe est vraiment vivante. Et que Dieu vous rende en centuple ce que vous avez fait aujourd'hui. Et bravo pour la génération Espérance Fanatena na Bianca. Wana regulacji wciąż widzimy kategorię fala zajętowa, mazala tenne, midir kategorię, ją tanto na ją tutaj kategoria finalna, a konferencja, a fiadane na nią odsycia, wiecie, fiadane. Et à la fin, merci. Je veux dire que vous savez être reconnaissance et que le Seigneur vous donne encore grâce sur grâce et que le premier pas que vous avez fait aujourd'hui pour participer à la Église, soit plus continuer. Vous serez les prochains dirigeants responsables et aussi animateurs de l'Église. Donc je vous encourage à aller vers l'avant parce que vous êtes la promotion Espérance et derrière vous, beaucoup d'espèrent. Et bonne route encore aujourd'hui. Je vous remercie. Dia tonga fotoana ny fanasan'nympotsika gavana ataontsika hira rehefa votongo ny manana fontsika mampanantsika ho amin'izany.
rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Ilay tianay sy manao tena monjy anay. Amin'ny alalan'ny fimidiran'ny Jerisy anao. Itsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra mamontany. Ary arahany sy ny vonana ny tany sy ny antany. Idera dia maranao amin'ny fitovina. Ary izay koa ankehitriny tompo. Dia miaro manapitra fonay ihany ka amin'ny fanajana lehibe no idiranay hoe Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny niady izay namadia anazy dia nareo. Ary efa nisaotra izy dia nivakiny ka hoe izy ity ny tena ho anareo izao natao rehefa fahatsara-panahiny. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoaka ity ny fanekena vaovao amin'ny rato izao natao fahatsara-panahy na ovinana ovinana fa na ovinana ovinana nareo ovinana tompotompo sy misoka amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafanesany tompo anareo. Ry kristianina malala, aoka isika tsiaran'i Jesosy Kristy izay maty ny soloantsika sy nitsangana tamin'ny maty ny fanamarinana antsika dia fanampihavanana natolotr'Andriamanitra antsika izany. Aoka ary isika hiara amin'izao Kristy. Misaotanao izay Andriamanitra ranay tokony lalina sy ny tany fa noho ny famindrampona aminay mpamitamahandro dia nomenao ny zanakao lahy tokana ho atsovery izay tonino azy fa hanamafenana rainay io ndreky izay manao tenatianao ny fahatsiarovana ny farakava amin'ny zanakao ny fijaliso ny fahafatesa ny fitsanganany tanimaty sy ny fitonany mandrakizay ho anay ka dia miandro sy mitalao ny fiverenany zakay. Ankehitriny raha io ahidiny ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka handraisana tokony tomponay amin'ny foana be amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana azy miaraka
kapakonsala zay sarantsika, dia firaisana amin'rano Jesosy Kristy tontsika, dia ny rano fampiahiaka izay nalatsaka ao amin'ny maro fanavaka. Hoy ny tompo, andeha afara fotafotako zao ny zavatra rehetra. Araka ny fanaontsika dia ny katekomena manray ny fanasana tompo voalohany. Rehefa vita izy ireo zaho sy tokona anankiray manome azy, dia aveo dia manampy mety isika. Manao tokony eto tokona manampy mety isika, mandray ny mofo, manatsofoka azy amin'ny kapoaka, mihinana ny mofo, mandotsaka ny rafitra fandraisana ary mivelona eny ny toerantsika araka ny antanian'ny tokona tsika. Mahazo mipetraka isika eny ny tokona mitarikatsika. Thank
antsika zay tamin'ny azazina tamin'ny maty nefa namianareo rano sy tena tenanareo tamin'ny fahotana rehetra izy eny ampaheky sy aranareo fotoana maro ny siaina manay ho aminareo rehetra ny fianamana petrisa Riavana marazana tompo dia mbola faly sy raha isika fa afaka mankalaza indray ny pentekosta anio. Fanomezana lehibe no resika avy amin'ny fanahy masina. Ho tokoa ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahavalo telopolo. Ilay fanahy masina mampahery antsika. Ilay fanahy masina miteraka aina vaovao sy fanoran-tena vaovao. Fanahy masina manome hery antsika anasitrana ny lavo sy ny tafitohiny. Ilay fanahy masina manontolo fotsika anetry tena ao anatrehan'Andriamanitra. Ary ilay fanahy masina mitaritra antsika amin'ny marina rehetra sy mananatra antsika amin'ny bitsika mangina ao am-po. Izany rehetra izany avana dia mbola amariny tenin'Andriamanitra manao hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahako, famorapana, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemevana ary fahonana. Tsy misy lalàna manolotra izany. Ho atratry ny pentekosta daholo tsika rehetra, ho atsika izay vahiny tonga maro be amin'izao andro ny pentekosta izao aravaina tompo. Misaotra anareo amin'ny fahatongavanareo, fanotronanareo amin'ny fiangonana, fanotronanareo ilay tora zanaky ny fiangonana rehetra koa anio. Dia ho an'Andriamanitra ny volana hatrany. Amen. Dia mbola fanaravatsika amin'ny tanjona sy ny komitiny FPMA Toulouse. Miarava manokana ny vahiny izay mandalo eto amin'ny tafo. Toy izao indray ny vaovao azo ambara amintsika. Afatra pastoraly pentekosta 17 kanefa raha tamin'ny fanahy masina nareo dia tsy fehezin-dalàna intsony. I Kristy no ajao ho tompo ao am-ponareo, aoka ho vona mandrakariva ianareo amaly izay rehetra manontany ianareo ny amin'ny fanantenana ao anatinareo. Miraha pentekosta finaritra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ho anareo rehetra izahay ary nitsodrano anareo amin'ny alalan'ilay tiantsika sady lohan'ny fiangonantsika. Ilay Andriamanitra no alan'ny fanantenana ny ameny fifaliana sy fiadanana tanteraka anareo no ny finonareo mba hampitomboana be dia be ao aminareo fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Hoy ny filoha synodale ny filohan'ny FPMA Révérend Docteur Jean Lavartera. Niafatra pastoraly dia azontsika vakiana feno any anatin'ny gazety fianesa. Toy izao ny vaovao avy eto amin'ny faritany ka tsy mandrefana. Taratasy fialavana ho an'ny tafidiny atao amin'ny faritany ka tsy mandrefana. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy mitaridarana anareo amin'ny marina rehetra. Izany teny tompo izany hiaravanantsika amin'izao andro pentekosta izao. Manetoky antsika ny tompo fa ny fiankinantsika tanteraka amin'ny fitalian'ny fanahy no ahitantsika ny lalan-tsara. Ny herin'ny fanahy ny ahatonga antsika hikatsaka mandrakariva izay hampitombo eo mason'Andriamanitra. Apetraka eo amin'ny tompo ny fifanan'ny tompony andraikitra ataontsika teto izy amin'ny asabotsy ho avy izao. Hoy ny birao ny faritany tsy mandrefana. Vaovao ny asian'ny fankalazana ny Jobily fa efapolo taona nitandreny ny pasteur synodale. Ry havana eto amin'ny sahany FPMA mandritra ny fankalazana ny Jobily fa efapolo taona nitandreman'ny mpanompony Jean Andriamaroasina Lavartera Mivady, ny FPMA Bordeaux izay tafina rindra ny alohany amin'ny sonazo filohan'ny FPMA dia afaly manasantsika hiaraka iombavaka mandritra ny fampiovavahana ivelana an'Andriamanitra ny alahady iraika ambin'ny folo jona 17 manomboka amin'ny telo olatolakandro any Bordeaux. Ao aorian'ny fotoana dia soera misakafo hifampizarana manentana ny fahatongavantsika maro hoy ny mpitandrina sy ny fialohan'ny tafo Bordeaux. Ka toy izao ny fandaminana avy eto amintsika tafo Toulouse. Ny fiangonana dia miantoka ny lasantsy sy ny péage mandroso sy ny verina
Wanireo tiande almafeni piaradai. Niandi amelumi funda sasa mfarapatara na ujitopla awalimu kwa jukuvavani. Kwa ramisi tiande na majukutura fiala diavakamlaza aniu awalina nitona anayemtumia piambunana na nuda samuni. Nunyatu manukana diamfara na lampitsu ni fisuratananara sachi mila umena tafoto ni sanira sakafu awalina nituvavani. Isikia Toulouse dia mitujana kaisiyu na pecha kawamsani amyalatsau alias sikia taun manmiza kutsikia wanfusi modalni badi zawiti sultina makana. Vovon kiasani formation des cadres. Niancha sikerete zemana na jepche kontafu tantina diakuna vrau sampana kiamba na mvunjina sari nguna utunga ni formation des cadres na mfunu nyasa kutsuna au ni Christ roi salkolini manuka mifulu na marena kachamtinura ali. Miski sulatana marana injida ni sakapatonju se yatuani partani. Kamifara na mnalatineni defa chatuna izani anemifulu apanampi edgara anjina tuanju. Ni doit éviter les ou diminution des mouvements d'édification et fidélisation des chrétiens. Tous autres niveaux et comme catholique a permis cette témoignage. Ô Éternel, que tes œuvres sont magnifiques. Pour la sortie de fin d'année au Muséum de Toulouse de la STA, l'inscription est toujours ouverte auprès des moniteurs et monitrices jusqu'au 10 juin. Pour rappel, la visite est gratuite pour les enfants, mais obligatoire. Et les parents qui souhaitent accompagner sont les bienvenus, moyennant un prix d'entrée de 4,50 €. N'oubliez pas de prévoir un pique-nique. Et aussi, la date de l'évaluation commune sera ce dimanche 11 juin à 9h15 au Vieux-Temps. Vovou avamisambana chifwaza zatu maeri itoerantena dimanja alakanzao na voluma tukuparua nzini faifata. Izani mwaeri chimsantola babala mbukumu nsambana chifwaza na FPMA izautantenai na nepesa ensemble ici kachamiena mekutulai kiko mekulu suwari. Misalangasi ya 110 € nyenyanjo anakiasi nsalangala na kusati samalese kuni zeazo na tauni mseke. Nifisukata na nalala diampara na Dima Bekutuna, aliamilama kumiafanya shukushike si dasana panala kwani. Kumalapina tika kwa mshukata wanfeguna na zikinde bebisa. Vovou Kiastanika Uni 2018, Nietzka Jina Yamamunzi. Makalazara Nseruga Jumasi, Kamizilana Yamasi. Ufanwala la Nietzka Uni 2018, Izaiwato Eto Toulouse, Diafifalina Wansika Mapajepa Yesi Rinja Kila, Zeutantila Yamita Jina Yamamunzi, Niasa Butsfika Mefutuna, Manuka Fitu la Satani, Awami All-Wit, Parc des Expositions. Et on vit la vallée des bases na Douaton et une Kapakila à 15 €, ou à Lungi Fulton à Miakacha, à 8 €, ou à Nepakacha à Lungi Fulton. As na Douatokun Makaplayos, au Piravana, Kasansala Sala, Vampire, Isango Koisani, and Eliavana, Sintapaka Kajanama. So, Chatsika Leja Sada, Nietzke Hanwana, Douatona Leu, and the Mancha Makapaswa Vanadi, a Mills and Mucha in Yala Kansika Tzidela. Un Picamalon, Commission Sponsorina, Garni 2018. Vovou Vamivunti na Sera, Semana Satsikamtiara na Neno, Nifandara na Putsina Pentecosta, Nyala Azin, Anso Vila Zanzara, Zemboka Wamicham Kalas in Facebook FPMA Toulouse. Nikasi Tfiana na Pentecosta Puzo, Jerusalem Antika, Unipanto Fabana, Kairai, Papata Ibana, Kaskin Panatela Mukata, Alusa Manovatika Panatela Mukata Pentecosta, Amialala Nivani Pizza in Zarena, Tanzania. Fitanga Tangalana, Ala Pentecosta. Tunisatola desi ni shughuli sportiva la pizza latineni, zeyansula kwa na mantuba ni forte bukona, karakadai ni direção samba, katuzou infantil. Niftola de amanu pasiku ya sasa ni karakara, amanu kameka ni kulura niftola. Nisakap de sa mukunda tsazasi alitoa tapezani bar l'entrée dessert poisson, niera diatao azotao kriati. Kwa nisamba na kifwazana ni nyateke ya mfitalia na mfitola ya kamipstanji. Nisamba na lila Christiana suivant Christiana, mkale kama mbabu kisi sakafu, isi pananalaitaika mbalita la inatwea. Nisamba la tiksi, nisamba na tanunda Christiana, mano organisation tournoi
sy animation sy jeu isan-karazany afaka atao ary ny atoko mila mazava dia misambana sekuriten'Andriamanitra ny andraikitra ny fandraisana ny participation ny coordination ary animation any ankizy. Toy izao indray ny diarintsika eto amin'ny tafo. Ny fampivavahana ny alarisana fisotroana zao dia ho tanterahina any anjiro temple manomboka amin'ny volana sy sasany maraina. Ary ny fanadivana ny trano fiangonana iny dia anjaran'ny SVK sy ny SLK ary manompiomana ny STK sy ny STA amin'ny alahady eriana. Dia misotratsika naritra hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra eriana ny voninahitra. Fotoan-dehibe moa zao ary misy rahateo ny fanokana domaine misy ny mariage omaly ataoko fa tsy vitsy vahiny izay miaraka amintsika eto ka dia araka ny fanaontsika dia miarahaba azy ireo isika manday azy ireo ary misojano ka raha misy amintsika dia mitoerakafa zany tonga eto miaraka teto ary mbola tsy narabaina dia ngatana mbola tsangana viany ny fiangonana hafa hafahafa. Soyez les bienvenus à Toulouse et surtout dans ce temple où la FPMA Toulouse vous accueille. Nous sommes vraiment heureux et comme dit la Bible, la présence d'un ami, d'un frère est toujours un réconfort. Merci d'être venu avec nous et avoir associé votre cœur, votre voix aussi pour cette célébration. Et nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vous dit qu'il vous protège du tout mal et qu'il déverse encore sur vous la plénitude de sa bénédiction. Et rappelez-vous qu'à chaque fois que vous passez à Toulouse, il y a une place pour vous au sein de la FPMA. Et merci encore. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais quand même saluer en particulier une personne qui est présente parmi nous, et je vais parler en langage parce que je vais m'adresser à l'FPMA. Manarketsike tokoa ny tokona ndraiky ao fobe FPMA dia mitonirany FPMA zany andriamatoa rato amatafika eo izy mivady angatana mba hitsangana toka mba ho fatatsika ery ambony izy zany somary mieritsika ery ambony eny izy faly zay miarabanao mandray amin'ny alalany mivady ny FPMA manontolo ary dia maneho indrindra ny firaketam-po ny firaisapo manohana ny asanareo ary mampita amin'ny tokona ndraikitra rehetra indrindra amin'ny profobe ny fampaherezana sy ny fiombonana avy amin'ny tafo FPMA Toulouse. Ary arokona ihany koa ho an'ny izay tsy malala fa ny vadiny radina martafika zany filoha national ny filoha national ny sampana Antokopiry ary dia mampita koa zany ho an'ny sampana Antokopiry nasionaly fiarabana sy ny firan'Izo avy amin'ny tafo Toulouse. Dia mirary somondrika tompo ary fantehin'Andriamanitra tafaverina somatsara any amin'ny alena. Izao sika dia tonga amin'ny fotoana anatazana mirakitra sy anambonana midokatra. Ka dia izao ny fandaminana misy kitapo anankitelo ireo ny volomparasy dia mitsahanareo ny vokatra. Misy ihany mitsika nahazo valopy ho an'izay tsy nahazo valopy dia azontsika arosaka mivantana ao anatin'ny kitapo-rakitra volomparasy zany izay fontsika ho amin'izao pentekosta tetindokatra izao. Ary rakitra itelo zany ny vokatra rakitra voalohany ary rakitra fahatsaroka izay manome fifaliana makasitrahana Andriamanitra. Dia koa
no vakatsika avy amin'ny toerana ary mitarika atsika eo ety ary mitarika atsika ihany koa miterina ny toerantsika. Ataontsika nira izay efa
fito amby valopolo sy efajato. Mbola hivavaka isika. Sotranao zay tompo fa nahatanteraka izy fanompoam-pivavahana izao. Nahatanteraka ny asa izay napetraka ao teo aminay. Ary mbola mangataka ny fahasoavanao zay hitsaka be dia be. Hameny ny bana ary hatanteraka izay tsy feno teo aminay. Na tamin'ny alalan'ny fanompoana izany, na tamin'ny alalan'ny fifandraisana aminao. Eny na tamin'ny alalan'ny fiainanazy. Mangataka aminao zay tompo, meo anay mandrakariva ny etaeta ny fanahinao. Mba hahatonga anay haniry hanana firaisana amin'i Jesosy Kristy ka ahazoanay mahatanteraka tsara ny asa izay nanondrahanao anay. Hahatonga ny mpiombonazy amin'i Kristy ka iombo-panjakana aminy. Iombonavy amin'i Kristy ka iombom-boninavy aminy. Ankehitriny dia teninay mitrotro ambavaka ny namanay. Indrindra ireo marary naniry hiaraka aminay eto kanefa voasakany aretina. Ianao tompo hamangy azy ireny na ny hopitaly na ny tokantrano ampahety ary indrindra hitaly fitsabona tondra azy ireo indray hiaraka aminay amin'ny andro avy hiarana amin'ny foanao eto. Mivavaka aminao zay ho andrenao ny malay. Mampahirizinao amin'ny fitazantsara ny fitsanganana ny maty. Mivavaka aminao zay ho an'ny sahina, ho an'ny fantimpanemana manerana ny tany. Ary etinay mivavaka aminao manokana
ireo renivohitra izay miaina ao anatin'ny orooro ankehitriny noho ny attentat ao Kaboul, Bagdad ary Londres. Mangataka aminao zay ilay tompony fiadanana mba hijery manokana ireo firenena ireny, hijery ny vahoaka ary hiasaoka ny filazantsaranao tompo, tsy hiafy fa mba hanemoka ny firenena ahatonga ny fandriam-pahalemana nentin'i Jesosy Kristy sy ny fampihavanana natao ahatratra ny olona rehetra sy ny firenena rehetra. Mivavaka aminao zay ho aminareo fikara tamin'ny razanay, fa io miezaka rehetra ho amin'ny fampandrosoana, ho amin'ny fandalana ny rariny sy nitsiny ary ho amin'ny fampiraisana ny malagasy. Tompo tsara ianao, meo fahendrenana sy fahatahorana anao ny tontolo sy ny tompona andraikitra isan-tsokara ary meo ny vahoaka ny fandriam-pahalemana aminao, meo ny vahoaka izay ilay ahazoao misaoka anao ary azahoany miaina finaritra eo anivon'ny firenena. Mivavaka aminao zay mba ny asan'ny fiangonana, indrindra ho an'ny asan'ny FDMA. Entinay mivavaka aminao indrindra ny fanomanana ny Curie 2018. Tahinao zany asan'izany ary mbola apetraka aminao koa ireo asa maro samihafa izay miandry. Ianao tompo mampahely anay, ianao miasa anatinay ary ianao ahatanteraka ny fikasana tsara rehetra. Ho fitombonao anay sy amin'ny fiangonana ary voninahitra manaraka. Dia mivavaka aminao zay ho andrena rehefa soava, ataovy mahay misaotra, ataovy mahay makasitaka ary ataovy mahay mizara amin'ny hafa. Izay tsy voatoninay amin'izany mivavaka zany. Fantatra fa tokony ho an'ny fiangonana, fantatra fa tokony ho an'ny isambatan'olona sy isam-pianakaviana angatanay amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy zay. Zany ary farany dia hivavaka aminao zay ho an'ny asa ny fahatany tanterahana amin'ny farany herinandro zao. Ao ny fikafanana ny mety nandraikitra, hiasa mihery ao anatin'izany ianao ary indrindra indrindra hamonjy ireo olonao, hanofa sy hampitao ireo olonao, ahatonga azy vonona tsara ny asa tsara rehetra ka vokatra be eo amin'ny asany fiangonana. Mivavaka aminao koa zay ho amin'ny fankalazana ny fahefa-taona, ny fanampatina sy ny tandremana, mpitandrina sy ny lala. Ianao nametrahana izany fankalazana izany, morala sy lalana ianao ary ao ny fifalianao ho amin'ny rehetra indrindra indrindra ho amin'izany mpanomponao zany sy akoina. Dia minaratsoan'i Jesosy Kristy mametrahana izany izay rehetra tsy voatoninay nefa fantatao fa tokony manodina. Amen. Mamarina fotoana isika mariana ihany fa fandaharana iraisana ny fiangonana no nataontsika narantsika iraisana toy ny vinehilima ary araka ny torolalana nomeny fanomana izany dia manao ny hira fanampy ny fito amby efapolo isika ka ny andiny voalohany ary ny fanaitana fiadanana lohateny hira. Ny fanaitana isika rehetra fampizarana ny fiadanana ataonareo tsy mifampizara fiadanana tsika tamin'ny fandraisana ny fanasana zao koa isika fampizara ny fiadanana amin'ny firana indimy ny voalohany amin'ny fanampy fito amby efapolo merony afaka sy ny sodana. Come, let's see my Jesus, my soul.
mifalia manakarivo, mivavaka aza mitsara, misaora amin'ny zavatra rehetra, azo mamono ny fanahy, azo mamontsinontsinona ny faminaniana, fataro ny zavatra rehetra, azo ny mafy izay tsara, fadio ny fanao azy. Dia raisy mitsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia aloha izany, aoriana ny tsodrano, mihira fanampy 430 nataontsika, dia mivoaka aloha ny katikomenina mandritra ny hira, avy eo tsika vao mivoaka ny raha avy eo eny am-pitia. Zao ny tsodrano atsika. Hitay anareo toa ka hiaro anareo, ampamirapiraka ny tavany aminareo toa ka hiantro anareo, anandraka ny tavany aminareo toa ka hanome ny fiadana. Mandehana ny fiadana toa hatramin'izao mandrakizay. Amen. Dia voninahitra amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay famitaloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana ny fiadanana ka manana tombony. Manao ny fanampiny 430 isika.